tsara natokana ho an'ireo mpanakanto rehetra izay liana amin'ny famoronana sy tia hifanerasera amin'ireo publika nareo mpakafy azy, zany hoe ny Art Gallery zany amiko dia toerana iray ahafahan'ny artista mifandray mivantana amin'ny mpakafy azy sy toerana iasany ihany koa, satria ny Art Gallery dia toerana iray fiasana artista ihany koa, toerana iray mampifandray ny olona izay zava-dehibe koa amin'ny lafiny maha-olona izay fifandraisana maha-olona izay. Ny Art Gallery zany dia toerana amiko ara-zavakanto sy mampivelatra sy mampifandray ny olona maro samihafa. C'était une teinturerie et ça j'adore, on lavait son linge sale en fin de compte. Et maintenant c'est devenu un lieu de rencontre, un lieu de vie, de création. C'est les rencontres qui font les hommes, ici c'est les rencontres qui font la musique, l'art, c'est un peu un méli-mélo de gens qui viennent d'un peu partout et ce qui fait sa richesse. Toerana anankiray ivondronan'ny resaka kolontsaina amiko satria eto misy sehatra ho an'ireo miantsehatra ohatra hoe ny mihira, ny dia, dia misy toerana ihany koa ho an'ny mampiranty zavatra maro ohatrany hoe ny sary, ny hosodoko, ny sikotra sy ny rehetrarehetra. Dia fanampin'izay toerana ifankahitan'ny olona rehetrarehetra tsy ankanavaka eto ambonin'ny tany, afaka mifanakalo hevitra, mifanakalo kolontsaina ihany koa. Zay amiko ny Art Gallery. Les arts aussi, c'est une structure qui fait que en 2018, une structure culturelle peut salarier des gens. Donc je pense que c'est un grand pas au niveau du secteur. Ça sert aussi à faire la promotion des artistes. Elle est indépendante. Et ça permet aussi à nous, les artistes, d'évoluer, de faire des échanges. Voilà. Et c'est un endroit vraiment cool. J'adore être ici. C'est ma deuxième maison. C'est un lieu complètement effervescent. Ça fait partie. Je pense que c'est l'unique endroit sur Tana où il y a tellement d'activités à faire, où il y a plein de gens ouverts d'esprit, et des gens créatifs aussi. C'est une grande plateforme de rencontre d'artistes surtout. Un grand lieu en fait de culture qui permet entre autres de faire connaître l'art et la culture. Voilà, il y a beaucoup d'artistes qui tournent autour. Et du coup, ça nous permet en fait de nous rencontrer et de faire des choses ensemble. Toerana ivondrona amin'ny mpanao kolontsaina rehetrarehetra, tsy hoe mpihira ihany fa artiste peintre, artiste mpanao sary, mpanao hosodoko. Ohatr'izany, izay no ahafantarako ny Art Gallery. Dia mampiranty koa izy mampiranty ny zava-bitana satria ao sady mampanao formation izy no mivarotra tableau ihany koa, hosodoko. C'est un endroit qui rassemble beaucoup de monde, surtout les artistes, qui donne de l'éducation artistique aux jeunes. Isan'ny toerana anankiray lehibe satria mampisokatra ny saina amin'ny kolontsaina, amin'ny alalan'ny kolontsaina. Dia atao misy Art Gallery misy mozika, misy sary, misy théâtre, misy danse, misy zavatra maro samihafa ahafahana mikitikita ny sainao amin'ny endrika rehetrarehetra. Dia izay ny hitako hoe anisan'ny mangeza an'ity toerana ity. Ty toerana ity zany dia toerana fifanakalozana aloha voalohany indrindra. Tiako tenenana hoe fifanakalozana, misy ara, misy kolontsaina, fifanakalozana amin'ny ara zany indray, fifanakalozana faharoa indray amin'ny maha-olona samy olona. Ity toerana ity zany tonga nilazako anazy izy hoe toerana iray ivondronan'ireo olona rehetra tia zavakanto sy miasa ao anatin'izay zavakanto izay. Dia miasa ao anatin'ny fampirobobonan'izay zavakanto izay sy manodidina azy rehetra zany. Je parle à des gens, je rencontre des gens et je regarde des spectacles. Toerana fanehoana zavakanto. Ara aloha zay ny ao an-tsaiko dia toerana ahitana ny karazana kanto rehetra, dia ahitana ihany koa ny karazana mpanakanto, dia ao ny fifaneraserana, fifankafantarana amin'ny
olotsotra sy ny mpanakanto samy mpanakanto ihany koa, fimehezana, taladalana, fianarana, fifampitaizana. Toerana ray fitoerana misy fandraisako azy zany hoe le ivo toerana iangonana na fiavian'ireo artista maro manerana ny lafivaliny nosy na ny avy any ivelany dia tonga ato tsy mifidy fa laika tokoa ilay toerana satria ato daholo ny karazan'olona rehetra eto ambony tany no mifanena dia izay tena milay be amin'ilay izy hoe ny serasera zany ao anatiny satria serasera tena ilaina fa namavelatra an'ilay asa misaotra. Ato mahita artiste be dia be izay samy manana ny discipline, samy manana ny domaine fa miezaka mampitovy-hevitra sy miezaka manambatra hera milay be eto amin'izy art galerie. Izany hoe tsy olona ray zany niarahana ny firikevitra ny eto fa firikevitra na bande be dia be dia izay anefa je trouve pas nulle part ailleurs. Et je me sens apaisé, je me sens rassuré, je me sens exclu en fomba fiteny hafa dia je me sens inclus. Je me sens plus à Tana parce que les stress, les fomba fijery somary manahirana ny anatin'ny fiarahamonina Antananarivo dia mijanona eo am-bavahady rehefa tonga eto amin'izy art galerie. Zavatra maro isan-karazany mampiainanao ohatran'ny hoe tsy eto Antananarivo fa any toeran-kafa. Petite oasis en fait pour moi parce que déjà il y a un jardin, c'est pas partout qu'on peut s'offrir ce luxe à Tana, on est en pleine ville mais on suffoque. C'est un endroit où je peux me détendre, où je me sens bien. Et quand tu arrives à Madagascar, tu te sens tout de suite à l'aise. Ça représente ma première soirée à Tana. C'est mon point de chute à chaque fois que je reviens à Tana aussi. Très chouette, bonne ambiance. Vendredi, c'est ici. Il y a déjà la page Facebook que je suis depuis quelques ans. Et il y a mes potes, j'ai plein de potes qui viennent pour les concerts, qui en parlent, ils disent que c'est super et tout. Et un point non négligeable, mis à part le fait qu'il y a des collègues et de la connexion, il y a aussi de la bière et des concerts. Voilà. C'est un endroit de partage, de rencontre et d'ambiance. Les arts pour moi c'est comme une capsule de la vie culturelle GAS. Tu as toujours hâte de savoir ce qu'il y a à découvrir et quand tu le découvres, c'est toujours un moment d'émerveillement et de convivialité. C'est un lieu d'ouverture et en même temps une petite bulle dans Tana. C'est l'égalité, c'est être ici sans juger et de se sentir libre. Ici pour moi c'est un rare endroit à Tana où personne voit une différence entre différentes personnes et où tout le monde, pour moi vraiment tout le monde se mélange avec une énergie super bonne. Une source de partage quoi. Alors c'est d'abord un lieu d'échange et un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre, un lieu de vie, un lieu d'échange, de partage, de lieu de vie artistique. C'est le refuge quoi. Ivitoerana anankiray fampiroboroboana ny sehatran'ny zavakanto amin'ny endriny rehetrarehetra izay misy. Nofy tanteraka, izany hoe nofy nafinaritra be tao anatin'ny zavakanto dia tanteraka tsikelikely, mandeha tsikelikely, na dia tena nanomboka kelikely dia avy eo nihitatra dia nengeza dia lasa toerana fionan'ny mpanakanto be da be izy amin'izao dia miroborobo foana dia lasa miparitaka eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny na resaka momba n'ity toerana ity hoe misy zavakanto mitrangaka ao à Madagascar ao dia izay ity toerana ity ao. On n'essaye pas d'arrêter de rêver.